Isa taona ihany koa dia tsy manadino ny mpiara-miasa amin'ny mpitantana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena nankalaza ny fetin'ny Noely sahady ary ny ministra tompon'andraikitra niaraka tamin'ireo mpiara-miasa. Krismasy fihavanana io no loha hevitra ny antin'ny fianakaviam-be ministera fiarovam-pirenena nankalaza ny fetin'ny Noely androany. Ny famefotoana teo amin'ny tokotanim-be ministera ireo mpiasa miaramila sivily no babady amanjanaka. Fitaovam-pivavahana iraisam-poroana no tarihan'ireo aomôn'ry miaramila nasionaly no nanomboana ny fotoana. Nanakoako ny Rano Noely nataon'ny zanaky ny mpiasa ny fanibeasany dia ary ny tsinjery. Momba ny androany moa zany nankalaza ny Krismasy zany ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny ankizy aman-dreny izay mpiara-miasa ihany. Ao anatin'ny thème hoe Krismasy fihavanana nanaovana azy. Betsaka ny ankizy nandray anjara teo amin'ny enimpolo tany angamba nisy teo tamin'ny fitadidiako azy dia misy ny ankizy kely misy ny antonontono misy ny efa lehibe dia niezaka namerina ny foto-kevitra ny Krismasy ny fizarana akoho vary menaka ho an'ny mpiara-miasa moa efa mahazatra iny anisan'ny ezaka atao zany zay mba hifampizarana amin'izao fety fianakaviana izao mba hisiny novokena ny tampihavanana noho ny tsy fahafahanay mivady manasa ny olona rehetra any an-trano. Nandritra ny teny fiarabana noho ny asaramanitra nataon'ny ministra ny fiarovam-pirenena Jenerala Rakototsavy Dominika no nanehoan'ny firaritsoa no Noely fely fahasalamana sy fahombiazana ary koa tratry ny taom-baovao 2024. Manantena nisy ny ezaka avy amin'ny tsirairay anatsarana ny fomba fiasa eto amin'ny ministera koa ny Jenerala Rakototsavy Dominika. Amin'ny mahandro fanomezana ny Noely dia tsy adino ny ministra sy ramatoavatany nanolotra vorona isa-tokantrano, vary, fanampiana amin'ny fikarakarana ny nahandro ary kilalao sy vatomamy ho an'ny zanaky ny mpiasa.